fiainan'olona le tsy vita mora raha voasolona fakeo elabeny mpanakora zay harasiany namanay aty zay tena misy magnarasy aty satria ny chef de région de hita izy tamin'ny télé tao miteny fa ara-dalàna ny fitrandrahana hitanareo chef de région nareo nyteneny zany ny député nareo nyteneny zany sy zahay naniraka ny olona reo hiarahasa amin'ny Gondona matoana atsahatra ny ministerany mine de tsy ara-dalàna izy zay ka aza taonareo hoe izay mpitondra fohy be no mametraka an'io ao raha nametraka an'io zay de mijanona manisinisa Antananarivo agny fa matoa zay tonga eto de noho ny olona reo tsy ara-dalàna ka hampitsahatra ny zavatra ataony mampitombo ny tsy ara-dalàna azy ny fisiany olona mitambasy civil mitambasy zay karamaina zany manahira zany mbola tsy hitako nitareny zao hiambina an'io carrière io matory zareo ny sorona tao de tsy ara-dalàna tsy azy ary fantanary zareo fa tsy manana permis fa lozan'ireo mpitondra fanjakana aty aminareo zay nanome alalana an'io za de mino fa ho hitan'ny président zao ho hitan'ny premier ministre ho avy ny sazy amin'ireo olona reo ho avy ny fiainan'olona le tsy vita mora raha voasolona fakeo elabeny mpanakora tsara dalàna ny fitrandrahana ataony orinasa Gondwana James ao andohany ilakaka ho ny ministerany aren'ekibony tany sy ny solotany taoriny ny fanadihadiana nataon'ireo iraka no giazana avokoa araka izany ny fitaovan'ny orinasa Gondwana James taoriny ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataony ny mpanolo-tsaina manokana ny Premier Ministre Paolo Raolonarivo sy ny mpanao gazety Fernantselo etsy andaniny etsakila ny lehibe ny faritra Urumbe ny solombavam-bahoaka ary ny bentanàna andohany ilakaka momba ny fitrandrahana ataon'ny orinasa Gondwana James ao Ampasimandrava dia nidina tany toerana ny jery fotony ny zava-misy ny polisy ny aren'ekibony tany sy ny ministera tao anatin'izany no nahitana izy ireo fa tsy ara-dalàna ny fitrandrahana ataon'ny Gondwana James raha nambalana ministera ny aren'ekibony tany raha ny fahazon-dalana ananan'ny Gondwana dia ao amin'ny PE 4172 orinasa io no tokony hitrandraka tsy izay nefa no mitranga ho izy ireo fa amin'ny toerana tsy tokony hitrandrahana ny orinasa no mitrandraka aren'ekibony tany tonga teto tokoa zany ny mpiasa ny administration minière zay ahitana ny police de mine ny inspection minière ary ny direction interrégionale Antananarivo miaraka tamin'ny commune nanao fijereny fotony ny zava-misy ety Ampandranotsivalana dia hita tokoa fa misy asa goavana ny teto zany zay tsy ao anatin'ny permis ny Gondwana rehefa miverifiana ny cordonnier ary rehefa nijerena zany dia hita fa nampiasa fitaovana maromaro izy toy ny pelle sivy trax anankiroa dia misy lavazy fanaovana lavazy anankiroa ary pompazy anaky efatra dia hitatsika koa fa mbola misy camion maromaro zany ampiasainy dia ny zavatra natao moa zany dia mampiato an'ity fitrandrahana ity koa zany satria ao amin'ny toerana tsy tokony hiasana izy no miasa no giazana araka izany ny fitaovan'ny orinasa Gondwana James taoriny ny fijerena ifotony nataon'ny ministerany aren'ekibony tany ny fiainan'olona le tsy vita mora raha voasolona fakeo elabeny mpanakora